fa nanao tatitra mahakasika ireo fanapa-kevitra ndraisin'ny gouvernemanta Ramatoa Vonalaroy Andrianarso ministra ny kolotsaina isany nambarany tamin'izany moa ny andraikitra ndraisin'ny gouvernemanta manoloana ny olona ny orinasa JIRAMA ary ihany koa ny fivoahan'ny famatsim-bola iraisam-pirenena mandritra ity telo volana fahaefatra ao anatin'ny taona 2024 ity. Maro ezaka izay hita fitondram-panjakana ankehitriny entina mamany olana ianjadiany vahoaka malagasy. Izay ny nambarany Ramatoa Vonalaroy Andrianarso ministra ny kolotsaina sady mpitondran-teniny gouvernemanta raha nanao tatitra tamin'ny mpanoratra gazety Androany maraina teny Provinsy teny Enosy. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia nanamafy mitondran-teniny gouvernemanta fa hiditra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana manomboka ity volana Oktobra 2024 ity ny famatsim-bola iraisam-pirenena, famatsim-bola izay entina indrindra nampiana ny teti-bola-panjakana malagasy. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia miaina teraka ao anatin'ny fahazahoanan'ireo aide budgétaire isan-karazany isika izay ho avy ao anelanelan'izao volana Oktobra mandrapahatonga ny volana Desambra taona 2024 dia efa rotsaka ao anaty kitapom-bola-panjakana izy ireo misongadina amin'izany ohatra ny avy any amin'ny BAD izay mitentina 35 millions de dollars, ny avy any amin'ny Banque mondiale izay mitentina 50 millions de dollars, ny avy any amin'ny AFD izay 40 millions d'euros fa ny atsasaka io ihany aloha no mbola ho azontsika amin'ny kitapom-bolantsika amin'ity taona ity dia ny avy any amin'ny Union européenne ihany koa izay mitentina 65 millions d'euros amin'izao fotoana izao. Nasiany ministra teny ihany koa ny famahana ny olana orinasa JIRAMA sy ny fahatapahan'ny herinaratra tato ato. Misy arak'izany hoy izy ny vahaolana izay apetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny. Amin'izao fotoana izao moa dia ao anatin'ny faharitran'ny rano ihany koa isika dia nandray fanapa-kevitra ihany koa ny fitondram-panjakana izay avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitanterana fa hanao an'ilay orana artifisialy amatsiana ny renirian-drano izay miaritra mampisy fiantraikany amin'ny tsy fananantsika herinaratra ireny. Eto ihany koa nefa izay dia manentana satria misy manararaotra ihany koa ilay toejava misy amin'izao fotoana izao amin'ny fahatapahan-jiro aoka tompoko lahy aoka tompoko vavy tsy fisian'ny herinaratra amin'izao fotoana izao entintsika hitondrana ny fanenjehana ihany koa ny fitondram-panjakana satria izay fanararaotana izay dia avy amin'ireo mpiara-miombina antoka ihany koa izay mikatsaka mandrakariva tsy ho fahombiazana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay efa raha mahita ihany koa nefa fa dia miaron-doha. Ny fahombiazan'ny hetsika Kodare andiany faharoa momba ny famerenana ny fandriam-pahalemana tany atsimo na koa ny fanentanana ny olona tsy handoro ala sy tanety dia anisan'ireo teboka notsindrin'ny mpitondran-teniny gouvernemanta nandritra ny tatitra nataony Androany maraina.